tokony amavainina izao voina lehibe mianatra amin'ny firenena izao ho ny Flora Valomanana tao anatin'ny teny mita nataony androany mananjo afantatra ny zava-misy marina ny vahoaka malagasy ho ny Flora nasionaly ny antoko tiko Madagasikara ny mangarara ihany no mitondra fitonian-tsaina ho an'ny vahoaka malagasy ho ny fanambarana ary anjaran'ny fanjakana no mitondra falazavana mara-potitra momba ny antony nahatonga ireo fanapozinana ara-tsakafo amoizana ain'olona maro izao. Naneo ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana ny aramboina ihany koa ny tenany ao anatin'ny fanambarana ary nakahery ireo mbola ao anatin'ny fitsaboana. Manintana ny malagasy ifantoka amin'ny tena faleovantenan'ny Madagasikara sy ny fiandrianam-pirenena ihany koa ny Flora Valomanana tao anatin'ny fanambarana izay nataony androany. Nisy ny fanambarana nataon'ireo pretra sy ny évêque ao amin'ny diocèse n'Ambositra ny maraina teo namaky Batsilana ny tsy ny fanazavana mazava avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny olana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Onjany fo izy ireo raha mahita ny fahavoazana mahazo ireo pretan-drazana amin'ny loza miseho. Fahasoavana mantsy no ifanasan'ny mpianakavy saingy fanapoizinana ara-sakafo amoizana aina no mitranga hoy ny fanambarana. Tsy tamina toerana iray anefa no nitrangana izany fa toerana maro toy ny teto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina ary Toliara. Ambotra izay nahafaty olona ampolona. Tena malasa eritreritra ny zava-misy ho iatrany ny fanambarana. Mitombo isan'andro ireo olona moiny ainy vokatra izany ary maro ireo olona ahiditra hopitaly noho ny fahapoizinana ara-tsakafo. Manoloana izany dia mitaky ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo mpitondra fanjakana isan'ambaratongany ireo mpitondra fivavahana ao amin'ny diocèse n'Ambositra noho ny afaritra Amoron'Mania ho an'ny aty amin'ny Foibe manoloana izao zava-misy izao. Mangataka mba anafanganana ny faladiadina mahatonga ny fanapoizinana ara-sakafo izy ireo ka ampafantarana ny antony marina mahatonga izao fahafatesana mikararana izao mba azahoana mitandrina sy misoloka ny loza ihany koa. Taky ny amoahana aingana ny marina mahatonga izao voina izao ihany koa izy ireo mba tsy hitarika fikorotanana eny anivony fiarahamonina. Namaranan'izy ireo ny fanambarana dia ny fanamafisan'izy ireo fa lakiloso manaitra ny fitondram-panjakana sy ny isam-batan'olona andray andraikitra manandrify azy ireo izao zava-misy izao hoy ny fanambarana. Raha ny vaovao moa dia ofimbonam-po manoloana ny famoizana ainam-polona dia nofoanana ka lahemitra amin'ny andian'ny fotoana manaraka ny fety ao amin'ny distrika n'Ambositra ho fanamariana ny 4 Jona. Rakonto avery Zotaï, ny avao amin'ny polisy firenena ary ny adjudant-chef Andiana Sokny Edith Fabien ny avy ao amin'ny gendarmerie firenena. Telo amby 703 ireo avy amin'ny tafika, ny zandary, ny polisy, ny faditseranana, ny fandrarana ny fonja no nanao matso ho fahatsiarovana ny 580 taona nahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena sy ny folo alina malagasy. Ankoatra ireo dia nahitana fiara 220 koa tety. Teo koa ireo fiaramanidina sy helikoptera 8 nanao fampisehoana teny anabakabaka. Nahitana fiaramanidina vaovao 2 izay mpitondra miaramila sy mitondra entana. Isan'ireo nilatro tety ihany koa ireo andiany avy amin'ny tafika frantsay misana ny faritra atsimon'ny ranomasombe Indiana na ny Fasoyi izay nahitana vatana miaramila 20 ary ny tafika sinoa na tonga miaramila 50. Ny popoka ny fampirantiana ireo fitaovana razaina ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananana teto amin'ny kianjabeny Mahamasina androany. Nampametra-pantanina rehetra ny nahita ireo fitaovana toy ny fiara, moto, fitaovam-piadiana teto hoe natao an'iza, taiza ary atraiza ny fahazahoana mampiasa azy ireny raha jerena ny tsy fandriam-pahalemana ny malagasy isan'andro. Nanaitra koa ny lahateny no laroina fanontaniana nataon'ny filoham-pirenena ka nitakiny valiteny ampahibe maso tao amin'ireo tafika raha vonina hiaro ny fanjakana mijoro izy ireo ankoatra ny fiandrianam-pirenena. Koa amin'ny maso lehibe faratapy ny foadala ny tena dia manontany anareo aho vonina va ianareo anatanteraka ny maso hiaro ny fiandrianam-pirenena hiaro ny fanjakana mijoro vonina va ianareo. Entsakilan'izay rehetra izay atraizany fahafantarany olom-pirenena izany fahaleovantena-pirenena izany. Mbola tsy azo lazaina mahaleo tena tsika. Mbola tsy mahaleo tena koa tsika ny
foana jery an'le matso zay any tena mahalinana ty zany am'izao manakambara za zany tena hoe anfoko hoe tiako Madagasikara zay fifaliana ho anay foana manatrika an'le matso tena fifaliana ho anay ary tena zay rehefa fety 26 ohatra zao dia manana fifaliana foana izahay hoe fety firenena zay lay izy mbola tsy azo lazany hoe mahaleo tena aloha izy raha fahitako anazy na eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina tsy na ara-kolotsaina na aiza moa zany na ny fisian'izao zavatra zao ako zao dia efa hitanao hoe tsy mbola tsy zay zao ny mbola tsy nanatrika mitsy fa tamin'ity andro atyako nanatrika dia zay raha ny zava-misy iainana ankehitriny sarotra ny ilazana fa maleo tena tokoa i Madagasikara ny zavatra rehetra eny fa hatramin'ny sakafo na dia tany mavokatra zany misy atsika dia ankenandoha amin'ny any ivelany ny teny fampiasa mbola teny vahiny no ifanakalozany eny amin'ny biro-panjakana sy mandrafitra ireo fivoriana isan-karazany na dia malagasy aza ny ankamaroany ireo mpivory ny vola anodinana ny raharam-panjakana ireo tetikasa ho mifampandrosoana isan-karazany dia miankina amin'ny vahiny avokoa mbola lavitra ny tena fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny malagasy miankina amin'ny tsirairay sy ny paikady-panjakana ny isitana izany fahaleovantena izany na tsy nametra-panontaniana momba ny fiovan'ny toe-tsain'ny malagasy izay voazanaka rehefa nomena ny fahaleovantena ny prime ministre nandritry ny teteza mita monja roindefo nandritra ny tafafohina taony tamin'ny mpanao gazety Tetia Mamasina io maraina io raha ny zava-misy aloha hatreto dia mbola betsaka ny takaitra navelan'izany fanjanahantany izany amin'ny fotom-pisainana malagasy sy ny endrika eo anatreha ny fitantanana ny firenena hoy hatrany ity prime ministre ny teteza mita teo aloha ity sarotsara ny fahaleovantena azotsika ange dia fahaleovantena nametrahana ny Repoblika Malagasy izay ny malagasy no mitantana azy fa ny toe-tsaina tao anatin'ny nitaizaina ny malagasy tao anatin'ny fanjanahantany ve niovako rehefa nomena an'izay fahaleovantena zay ny malagasy dia betsaka aloha zany ny tarazo ny takatra mbola hita ankehitriny ao anatin'izany kolotsaina ny fanjanahantany zany ary zay no mahatonga antsika miteny foana hoe mbola tsy nahazahoana ny atao hoe ny tanjony zay ny matematesan'ny malagasy tamin'izany ady natao zany ny fahaleovantena ankehitriny ka izay nefa ny tsy manakana antsika malagasy satria dikana irailehibe ny fananganana ny firenena kosa ny atao hoe fahazahoana ny fahaleovantena ka dia zay moa no mahatonga na eto tsy anao valalan'angoa ny fahaleovantena malagasy satria dia isan'ny atao hoe mbola mandala an'izany sotoavina nentina ampanjaka ny fahaleovantena ny malagasy zany tsara moa ny manamarika fa isan'ireo tonga niatrika ny matso Tetia Mahamasina i monja roindefo ankoatra azy dia tazana tety ihany koa nisy olo-tenan'ireo ray aman-dreny ara-pinoana eo anivon'ny FFKM ireo matso ivovahiny monina sy miasa eto amintsika firenena tsy mety afaka olana i Madagasikara isan-kerinandro misy ny olana vaovao mitranga foana eto amin'ny firenena olana ny jiro olana ny rano olana ny sosialy olana ny asa olana ny toe-karena feno olana ny firenena tsy misy afa-tsy ny fandrebirebena ny malagasy amin'ny zavatra manaitra maso isa no apaikady ny mpitondra amerezandiny malagasy manoloana ireo olana mitranga sy ny tsy fahombiazam-pitantanana valala be mandry arabaky teny raha teo ny maro anisa ka tsy dia mahatakatra firy ny efipetsy ny mpitondra manoloana ireo fihetsiketsehana maro lafy na ny amantarana ny volam-bahoaka lany amin'ireo fihetsiketsehana azy tsy ataony sasany akory dia miaina fe miaina fotsiny hoy ny filohan'ny antokintany Madagasikara mitako fiainana ho an'ireo mpisetra politika any zava-misy satria fitondrana efa midofotra sy tsy manamba-olana intsony no misy eto hoy hatrany ny fanazavana raha ohatra ka tena izy zany izy zao
tapitry gn'aliany io fitondrany io tokony ianso zany izy zao ianso gn'erivelona radehetra ho ambony latabatra andiniko hoe ahoana ny amahana nyty Jirama ty, ahoana ny amahana nyty olany ny vahoaka sy mihinan-kaniny ty, ahoana ny amahana nyty vahoaka sans sécurité ty asan-dahalo sy raha ty, ahoana ny amahana nyty lalana rasy ty, ahoana zany rehetrarehetra zany zany tokony ho atao ambony latabatra. Io zany fivoriana misy andao asika izy politique vaovao anangana firenena ho tatanysika zany ny arenasika, asika ny tatagna azy, asika no amea ny toe-karenasika fa sy avany ivelany. Zao ane isaky zavatra atao de angatana volany ivelany, tapaky ny lalana angatana volany ivelany, voany barrage angatana volany ivelany, Jirama angatana volany ivelany, ny transport ny era Madagasikara de hitasika fa fahity de davana volany ivelany. Aiza mo atanao firenena sy ahanana compagnie era aérienne zany raha sy Madagasikara. Zany sy mbola nisy eran-tany sanana compagnie aérienne na éthiopienne da manana, ny Keniana manana, ny Maurice manana avion firy, ny Sud-Afrique manana. Anao 65 de l'indépendance anao sisy compagnie aérienne. Tsy marina ny filazana fa maleo teny Madagasikara. Ny 80% tato amin'ny vola fanodinandraha raha ito amintsika dia provy ny fiankenandoha amin'ny firenena vahiny. Mitaky politika vaovao izany satria mialana ny fiankenandoha amin'izao fotoana izao. Raha somary efa mbaniratra kely izany ny taona 2024 hoy ny fanazavany. Sy maleo tena sika satria na i loi de finance io aza dia andrasana volany ivelany zay vomodina. Ny karaman'ny fonctionnaire volan'ny Banque mondiale sy FMI mandro azy. Ny budget de fonctionnement sika zany ny bailleur de fonds mamelona azy. Zany ve do firenena. Zany daholo gn'olagna etoa tokony hovahana amin'ny fivoriam-be. Ty zany fivoriam-be saotrany taloha hoe izarana plasy na ahoana, fa fivoriam-be fananganana andiniky fananganana firenena do hovahana io lalam-pandrenana io lalam-pandrenana de fondation de la nation ary lalam-pandrenana de réconciliation nationale. Manana andraikitra malona izolana mitranga eto amin'ny firenena izao ny malagasy na ireo vahoaka entina mijery fotsiny sy atao fitaovana ilazana fa mety ny ataony na ireo ray aman-dreny rehetra izay mahita ny olana mitranga kanefa miteny tsy arahinasa na ireo mpisetra politika izay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombotsoany ka tsy samy mandray andraikitra ho hiatrany itaberan'Andriamanantsoa. Mihazavadoza hatrany ny delestazy saingy tsy manambaolana ny fanjakana tonga hatramin'ny filazana zavatra lainga amin'ny vahoaka toy ny hoe manampitrotraka ny tsy fampiny avony rano eny amin'ny topo famokarana herinaratra ao Andekaleka, ny fahasimbany milina piary herinaratra ao amin'ny vonim-piarina herinaratra Simbo Power hoy ny serasiran'ny Jirama. Nolavin'ny orinasa Jirama moa ity filazana ity fa mandeha tsara avokoa ireo milina ireo. Ny fanjakana foibe efa zary lasa mpanome ohatra ratsy amin'ny fialana bala, ny fitanisana ireo olana, ny fampanantenana lava. Nazaina tsy nanam-piniavana tamin'ny angovo azo avozina ny mpitondra ny vanesy ka 10 taona teo amin'ny fahefana izao ny mpitondra sy ny ekipany fa tsy hita izay vokatra hoy ny mpandinika toe-karena Serge Zafimahova. Resaka saofoka, resaka volobe, resaka tetezam-bato, reo resaka ranomafana etc tsy ranomafana amin'ny fianaratsoa fa de misy efa projet 10 efa vita négociation tamin'ny androny Flora Jaonary efa vita négociation. Tokony efa inauguration zany nataon'ny Flora ankehitriny, tokony efa ravoravo izy hoe manao inauguration fa tao anatin'ny lohan'ny zala-mpitondra ankehitriny hoe mahatory zalana nosonia nazo commission zany le zalata tamin'le orinasa nazo an'le marché zany ane ny olona to Madagasikara de dossier efa bouclé am'le dossier Dimro efa bouclé efa fantatro hoe reto daholo ny orinasa IASO efa fantatro hoe aveza daholo ny vola
ohatra zao ny ranomasina sy neny taria betsiboka taria tsy tadidiko ny anarale tanàna hoe efa financement sinoa ny sasany a banque européenne d'investissement efa bouclé daholo le financement fa nyravana de rehefa nyravana le izy a zao le izy a hoe le siniavina tao masony filoha Macron sy ny filoha Rajoelina ane mbola vao memorandum iny tsy milaza zany fa hoe ho isan'izany soni zany amin'ny taona 920 farany aloha indrindra momba le volobe nyresahana tao iny le tatatatana izy rao lahy tao iny 700 megawaty anatin'ny 5 taona nanomboka ny taona 2024 ho foana ao anatin'ny 4 hatramin'ny 9 volana ny délestage ny taona 2024 alefa ny milina mandany 200 ka hatramin'ny 300 tapitrisa isan'andro ka tsy isy délestage intsony amin'ny ora fiasana amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 10 ora alina ny taona 2024 30 megawaty no banga eto Antananarivo amin'ny atoandro ka ovitaina hatramin'ny farany taona ny parc solaire 30 megawaty anafoana ny délestage amin'ny alina aty amin'ny taona 2024 vozina mafy hoe angovoazovozina kanefa mila brocatera avy any Inde no iriariana amana ny délestage vao fitaterana ireo bloc moteur 70 tonne maromaro lazaina fa amokatra 500 megawaty dia efa olana ho iatrany Zafy Mahova Serge. Stop! Stop! Zay lako zay. Mitoy ny fitokonan'ireo mponina voakasika ny fitrandrahana fasimainty ka sainy orinasa Base Toliara atao. Isan'izany, ireto mponina ao amin'ny fokotany tsy afanoke ao anatin'ny commune Ankilimalinka. Nilaza izy ireo fa tsy anaiky ny fitrandrahana na amoizana aina aza. Fiveloman'ireo taranaka izy ireo ny tany. Misy ireo mananjanaka sivy ary ireo sivy ireo indray samy teraka 4 sy 5 avy ka mampanahy ireo ray aman-dreny be ny fiveloman'ireo zafiny hoy ny fanazavana. Zaho folo anako. Lafa folo anako raiky ny maty tavela sivy ireo manananaky 5 efatsy hoa ary hivelomany zafiko reo aleny raiky ny maty tsy mampalahelo ato izany fiasany Base Toliara eto ambony tany tsy manenga loatra miady antragno zahay eto tsy afanoke satria zahay tany toy tsy raha tanin'olo raiky avao tanin'olo maro ireo baban'olo reo teto maromaro niterako koa oro amizay zao ananiky zao vahoaka lako toy tsy mana amreny olo 15 avao marina fa zay possible ka oiaro lako toy olo 15 avao izay tsy anganana ny Base Toliara fa mampialy anay morofoko tsy magnenky azy raha na ino hidona na ino hiatra zahay tsy magnenky anio mifagnenjiky zahay naniky ty tena mifagnenky ka io tsy ankenginena raha la vonoan'ireo Base ireo fa rozy mana fitaova fiadia zahay tsy nangalatsy ka na dia ho maty raha olenta maty amin'ity tany razanay ty zahay tany ty maty amin'ity tany razanay ty zahay fa tsy maintsy vonona zahay hialy ty tany razanay ty zay maty ka lafa maiky afina zahay tsy hainay politiky zao fa zao miaro ny tanindrazako ndao tampaky voziko toy miaro ny tanindrazako avao zao tsy voaviliny Base Toliara ndray ro amiany 4 raiky zahay mivola zao alaberaty io zahay tompon'io isa lombily lahony reto gnanakay lahony igny tron'io ireo koa halaminay ka hoia rahay ary mborenay hoe afala be tsinefo zahay nahanao akory fa lafa zahay fa hondambosinay nareo zao voalohany mitariky atao tsafanoko ndray ro hagana niro afaty zao tsy mipolo milaza ny tsy anaiky ity tetikasa ity ireo mponina Stop Base Toliara ho iatrany ireto mponina ireto tany nomen'Andriamanitra iveloman'izy ireo ny tany io fa tsy natao amelomana ny hafa ho iatrany ny fanazavana enkeko fa misy avao koa ny tsy nianatsy fa zao e olombelo la vonateraky no meandranagahary fahalala baka ankiboagny mahay aby sika iaby satria no mean'Andriamanitra fahalalana baka ankiboagny fa fianara haindrozy io fianaran-dakilasy egny rey maro koa ny raha napitsipitiky ndranagahary hahatany amin'ny tany toy ka laha reo raha napitsipitiky ndranagahary mahatany ny tany reo ro angalanao raha raiky la tany fa tany fa tsy ara-dalàna zay ka rahay tsy hagnenky an'io mihitsy
la tsy raha hagnenga an'io raha hay satria anaka io ny izay tsanganako eto fa tena tsy magnenty fa ny hany ame mbola tsohany tegna hany ny hany ame fa ny raha hainay miasa an'igny lafarozy egny hisy loza hataonay egny tampoko androzy io la hena nareo bazy zahay lafiky andesinareo basy andesinareo ny bomba regny bomba crimogène aminao nareo anay teto regny fa zahay tsy impoly ka fohazonareo zahay fa ataonareo miloro sa miloro zahay fa miamby anareo bakagny avao koa midinga tsy marina ny filazana fa manaiky ny fitrandrahana ao rano be ireto mponina ireto tsy misy manaiky ny fitrandrahana izy ireo ary miandry ny etsika ho mafimafy izay ho atao hoy ny fanazavana raha te hampandroso marina ny fanjakana dia tetika asa hafa no tokony atao toy ny fananganana ozinina fanaovana siramamy hoy ireto mponina mikasiky amin'ny tanindrazako toy ka toy mivola reo agny hoe ranobe zao magnenky iaho lagnitsy tany toy lagna ranodaty misy olo manao zao hoe henkegnanay ia bazy tiliara fa zahay tsy tena ny magnenka ny bazy tiliara marina fa tsy marina reo atao zay tsy izay sy zay ny taonay raha ia ranobeto fa mavandy olo manao zao hoe magnenky bazy tiliara hatao aia va io bobaby-dranobe ty ka hatao aia babon-dranobe ty hatao aia balon-dranobe ty hatao aia lipingo hatao aia magnary io hafalo aia aomby io homiany bazy tiliara ia iny tia gnefine la bazy tiliara ro pobabinay ro ambolena agnaty riaky egny tomiry azony bazy tiliara tany-dranobe ty ohatsy la tiany bazy tiliara handroso tiany fanjakana handroso maro ny fampandrosoanay eto zahay eto mana fosiky zay ny volon-dranobe magnamboatsy loziny amboarana siramamy hivelomanay manao an'izao zay fiompianay reto ary nde fasonareo vazara hay bakagny hamby ahosinay aminao ambinay reto aky tsy karama fa anao rahay tsy ho velo manahaka henaniky eto zao la misy drala ray hetsa mahazo aussi raiky zay fe gn'antony tsy viliako io halatseo atahorako zao le mavaka fa la tsy tianareo hivoatsy zahay fa hoe zay bazy tiliara avao gny raha ilanareo handeha etoa tsy enkenay bazy tiliara handeha etoa zay gny raha ataonay raha ny fanazavana avy amin'ny orinasa bazy toliara anao ny fitrandrahana sy ireo mpitondra fanjakana nitsidika ny toeram-pitrandrahana volana vitsilasa izay dia laza fa efa milamina ny fitrandrahana bazy toliara sy ny mponina voakasika ny fitrandrahana andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao dia teo azy zany fifanarahana fampitsarana ny ady eo amin'ny Israely sy Iran dia marefo ny fahatoniny ataoriny fifandonana naharitra 12 andro izay niteraka fahasimbana aratafika sy sivily niena ny etsika aratafika mivantana saingy ny fampiatsiana ambava amin'ny alalan'ireo fanambarana avy amin'ny andany sy ny ankilany ny fitohizany asa fitsikolovana avy amin'ny rontonto dia mamparefo ny filaminana any amin'ny faritra Proche Orient ho an'ny Iran dia nomeloina ho faty ary nantona ireto lavopanga onanao ny asa fitsikolovana ho an'ny Israely tany Iran na teo aza ny fanambarany filoha Donald Trump fa isy ny dinika manokana ataony Amerikanina sy ny Iranianina amin'ny herinandro avy dia mbola tsy mitsahatra ny fanehokery sy ny fifampitoriana nilaza ny Amerikanina fa potika tanteraka ireto toby nukleary Iranianina ny Iranianina kosa nefa andany nilaza fa tsy misy dikany ny fanafiana Amerikanina satria tsy napotika ny toby nukleary nokendreny sambany taoriny fifanarahana ny fampitsarana ny ady no nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra Ayatollah Ali androany niaraba ny fandresen'ny Iran ny Guide Supreme ary nilaza fa efa saika horodana ny fanjakana Israeliana tsy nisy tombontsoa azony Etats-Unis tamin'ny ady iny hoy ny fanamafisana nandraona any Etats-Unis moa ny Guide Supreme fa tsy ho ambany vahon'ny Etats-Unis mandrakizay Iran izay laza fa anohy ny fanarovana bomba ireo tompitafika Amerikanina en Moyen-Orient i Iran raha toka mbola taroka bomba i Washington samy antsony Iraniana iverina fampidinika ary ariasa amin'ny sampana fandraharana iraisam-pirenena misana ny nukleary ireo firenena lehibe anisan'izany ny Europeanina itsankilany naneo ny aiainy koa ny fianakaviambe iraisam-pirenena nampitandrina ny JP Morgan fa mety isy ny korontana
ny famatsiana solika maneran-tany raha mitoy ny fifandonany ka mety atratratrany amin'ny 570 ny ho fiakarany vidin-tsolika. Raha tafapetraka kosa nefa ny fampiresahana maharitra dia antenainy fa afaka itoy eo anelanelan'ny $80 ka hatramin'ny $70 ny barilan-tsolika amin'ny taona 420. Miara-mentana kosa amin'ny fanamafisana ny isin'ny filaminana ny firenena toa ny Chine sy Frantsa izay manohany ny fiverena ny fampiresahana momba ny fandarana nukleary ny iranianina sy ny fampitsarana maharitra ny fifandirana.